Falmirabantsika riavina ny tokantrano tratra ty alarobia fa 20 volana aprily ity ary manonona ny fiadanan'ny Kristy amintsika mianakavy sy ny fifaliany any tokantrano any. Ny mofo antsika anio dia ny Luka 4:20 andininy 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Luka 4:20 andininy 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Fakino an'i Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy: izao ny teniko izay nolazaiko taminareo fony mbola atao aminareo aho. Fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanahy teo amin'ny lalàna mosisy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nanokatra ny sain'ireo izy hahalala ny soratra masina. Ao izy taminy: izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firena rehetra manomboka eto Jerosalema. Ary ianareo vavolombelona izany. Ary indro izao mampitondra ny teny fikasan'ny raiko anareo ka mitoera eto tanàna mandra-panafinanareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity mofanantsika ity afaka malala dia fihiteny izay filazantsara araka ny Luka. Fehiny teny famaranana ny teny izay ambarany Luka taorian'ny nitsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Ny andininy 10:20 manao hoe: dia nanokatra ny sain'ireo mpianany ny tompo hahalala ny soratra masina. Jesosy Kristy tompo rehefa nitsangana tamin'ny maty dia nanokatra ny sain'ny mpianatra hahalala ny hevitra ny soratra masina. Niaraka tamin'ny mpianatra nandritra ny 3 taona Jesosy nandratavan'ny Luka ndresahana dia nampianatra tamin'ny tompo izy. Saingy ny fiarahan'ny tompo tamin'ny mpianatra dia tsy nidika ho nahatakana amin'ny mpianatra mihitsy ny soratra masina manontolo akory. Niaraka tamin'ny Jesosy teny izy fa tsy tena mbola takany tsara ny soratra masina. Betsaka ny olona niaraka tamin'ny tompo rehefa ko malala. Fa niarasera tamin'ny tompo tamin'ny tety amin'ny tontolo izao fa tsy natakatra ny soratra masina. Tao anatin'izany ny fariseo, tao anatin'izany ny sadoseo, tao anatin'izany ny mpanolo-dalàna, tao anatin'izany ny vahoaka Jiosy maro. Tsy nahatakatra ny soratra masina. Nanaky ny soratra masina tahaky ny fanaon'ny Jiosy tamin'ny fotoana androny izy fa tsy nahatakatra ny soratra masina. Ary tao anatin'izany koa ny mpianatra namaky ny soratra masina fa tsy nahatakatra ny soratra masina. Impiry nazavain'ny tompo fa tsy nahatakatra ny soratra masina. Fa hoy Luka manao hoe: rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo dia nanokatra ny sain'ny mpianatra izy hahalala ny hevitra ny soratra masina. Ay ry havako malala, ao amin'i Jesosy Kristy tompo nitsangana tamin'ny maty no amakintsika ny soratra masina, vao mazava antsika amin'ny soratra masina. Tsy maintsy amin'ny alalan'ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty no amakina ny soratra masina, fa tsy vakina amin'ny alalan'ny siansa, tsy bokina tantara amin'ny Baiboly, tsy boky siantifika amin'ny Baiboly, tsy bokina antropolojia ny Baiboly, tsy bokina sosiolojia ny Baiboly, tsy bokina psikolojia ny Baiboly. Miresaka psikolojia izy mazava ho azy, miresaka siansa izy, miresaka antropolojia, miresaka sosiolojia izy, miresaka matematika koa ary izy. Fa reny rehetra reny tsy amin'ny alalan'ny reny akory no amakintsika ny Baiboly. Miteny an'izany ny Baiboly, miresaka zava-miafina maro momba an'izany ny Baiboly. Fa famakina ny Baiboly tsy azo sarahana mihitsy amin'ilay Jesosy Kristy tompo nitsangana tamin'ny maty. Amin'ny alalan'ny famakina ny Baiboly, amin'ny Jesosy Kristy tompo no isokafan'ny farany hitatsainantsika. Hoy ny filazan'ny Lukas: dia nanokatra ny sain'ireo izy, sain'ny apôstôly io, tsy tena hoe saina loatra ilay izy fa ny fahazavan-tsaina, ny saina, le saina mieritreritra, le saina mamakafaka, le saina manapa-kevitra, io nosokafana io. Ary tsy hoe nisokafana moramora ilay izy fa nisokafana mafy, toy ny hoe saina mihidy, saina mikatona mafy, mihidy mafy no nosokafan'i Jesosy. Ny voalohany nampiasaina hoe dia nanokatra ny sainy, ny teny grika nampiasain'ny Luka dia ny hoe tena toy ny varavarana mihidy, mihizina no nosokafan'ny tompo. Ary dia izany saina mihidy velona izany
no nisokafany Jesosy Kristy tompona lesiny fahafatesana tahaka ny nanokafana ny fasana no nisokafany sainy ny mpianatra satria niaraka ny hidy tamin'ny fasana ny sainy ny mpianatra ka tsy natakatra ny soratra masina fa rehefa nisokatra ny fasana nitsangana tamin'ny maty ny tompo dia nisokatra koa ny sainy ny mpianatra ka nahatangatra ny hevitry ny soratra masina izy tiarako malala tsy tokony adorono zany fa ny tompo dia fahazavan-tsaina ny tompo dia manokatra ny saintsika hisokatra hamantatra ny soratra masina ka hampiaina zany hiaina zany amin'ny fiainantsika isan'andro dia reto ary misy zavatra rona telo izay rehefa nisokafa ny tompo ny saintsika ka mamaky ny soratra masina itsika dia inona ny lazain'ny soratra masina inona ny votoatin'izany soratra masina zany ka hiainantsika ka toritsika ka ambarantsika dia voalohany indrindra dia hoy ny tompo izany no voasoratra fa Kristy hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo ary hotorinina amin'ny anarany fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra zany hoe rehefa mamaky soratra masina ianao zany amin'ny alalan'ny fahazavan-tsaina tarehin'ny tompo dia izao ny zavatra ambara ny soratra masina voalohany aminao ny momba an' Jesosy ny fitiavan'Andriamanitra raha miaraka fanontany aminao manao hoe inona ka ny teny mamitina ny baiboly dia ny teny mamitina ny baiboly manontolo dia ny Jaona toko 7:8 toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany natokana mba tsy ho vezy rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay ny mamitina ny baiboly dia tsy ny tantara Mosesy akory tsy ny tantaran'i Abrahama akory zava-dehibe daholo zany rehetra zany fa ny mamitina ny baiboly dia ny fitiavan'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'i Jesosy zany ny mamitina ny baiboly dia hoe nandresy ny fahafatesana nandresy ny fahotana nandresy ny zavatsarotra teo amin'ny fiainantsika Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy resy zany hony amin'i Jesosy raha manokatra masom-panahintsika Andriamanitra ka mamaky ny soratra masina tsika dia inona tokony ho hitantsika ao ny famelan-keloka ny fibebahana hoy ny filazan'ny tompo maravatra ny eo amin'io ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka dia afaka malala raha velarina zany ny baiboly ka nisokafo ny tompo ny saintsika dia no hitantsika hoe mamela heloka antsika Andriamanitra rehefa mibebaka isika ary zany fibebahana zany dia ho an'ny firenena rehetra ny taonantsika zany ny fahazavan-tsaina omen'ny tompo antsika dia ny hoe tiantsika Andriamanitra ka mamela heloka antsika ary tsy tsika ihany fa ny firenena rehetra mihitsy no manana anjara amin'izany famelan-keloka zany izao tontolo izao no manana anjara amin'izany famelan-keloka izany izao tontolo izao no taona hibebaka amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy tompo ary io ny afatry ny tompo ny fiangonana mandehana torio ny filazantsara zay ny dikany ny fahazavan-tsaina omen'ny tompo ny fiangonana dia mahatonga ny tompo handray andraikitra ka hitory ny fibebahana sy ny famelan-keloka tsy ny fibebahana ihany zava-dehibe zay olioka fa ny famelan-keloka fa ny faharoa rehefa misokatra ny sainareo ny tompo fahazavan-tsaina nomen'ny tompo ary fantangatsika ny soratra masina dia ny zahatra ambana soratra masina faharoa dia izao isika amin'ny vavolombelona zany vavolombelona inona vavolombelona fandresen'ny tompo ny fahafatesana vavolombelona inona vavolombelona fibebahana vavolombelona famelan-keloka ny dikany hoe vavolombelona dia izao ny avako malala ny aina izany mihitsy izy mitondra izany eo amin'ny fiainana izy azo tarafina eo amin'ny fiainana zany zay mahavavolombelona azy fa raha tsy ny aina izany izy dia vavolombelona mandainga raha tsy nahita izany izy dia vavolombelona mandainga fa matoa vavolombelona isika dia itsika mihitsy zany nahita ny fitsangana ny tompo tamin'ny maty ka afaka miteny amin'izao tontolo izao hoe hitanay Jesosy nitsangana tamin'ny maty hitanay tamin'ny finoana fa nitsangana tamin'ny maty izy renay fa nitsangana tamin'ny maty izy vavolombelona zany zay fiangonana ankehitriny atsihivina avaka malala fa raha miteny hoe mitsangana amin'ny maty dia ny fitsanganana amin'ny maty dia tsy hoe fitsanganan'ny olona amin'ny maty ihany fa fitsanganany zavatra rehetra mety ho rava amin'ny maty
mety misy zavatra teny efa rava zay ny teny hoe fitsanganana maty tsy midika hoe olona ihany fa na zavatra mihitsy koa zavatra ataotsika hoe fanamboarana zavatra vaovao fiaingana amina zavatra vaovao zay ny fitsanganana tena maty ka mino fitsanganana tena maty tsika dia mino fa mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra mahay manangana na dia ny maty azy izy hain'Andriamanitra manamboatra ny fiainantsika na dia efa rava ny fahotana azy hain'Andriamanitra manamboatra ny toe-karenantsika na dia efa rava ny valanaretina ary hain'Andriamanitra manamboatra ny fitantanantsika raha toka mandeha araka ny soratra masina ny fomba fiainantsika raha toka mandeha araka an'io soratra masina zay tian'ny tompo hitarihanantsika io ny fomba fiainantsika dia mitsangana amin'ny maty ao anatin'ny toe-karena ao anatin'ny fiainana isan'andro avako malala fanontaniana zany dia tsy ny hoe ahoana ny fomba nanganana azy fa ahoana ny tian'Andriamanitra ataoko avako malala eto ary dia manazava ny soratra masina fa vavolombelona zany sika vavolombelona fa voavela eloka vavolombelona vefa mibebaka ary ny fahatelo afaka malala zay anazavany soratra masina antsika eto ka hoy ny tompo manao hoe tena nokatra ny sain'ny apôstôly izy alala ny soratra masina ka nitoro momba ny Kristy izy vavolombelona momba ny Kristy izy ary ny fahatelo dia izao hanafy hery ny fanamasina azy izy zany hoe ny tompo eto dia manazava amin'ny alalan'ity lioka ity fa anokatra ny saintsika izy anokatra ny sain'ny mpino izy ka atakatra fa ny fanamasina no monina ao aminy ka mampiasa azy maniraka azy manome hery azy tsy ny herin'olombelona akory no entsika mijoro vavolombelona tsy ny herin'olombelona fa ny herin'ny fanamasina no ananantsika fahasahina afahantsika mijoro vavolombelona izy manao hoe mitoera aloha etonany nato tanàna mandra-panafiana hery anareo avy any amin'ny avo nosokafan'ny tompo ny sain'ny mpianatra ananany faharetana atsiary fa ny fanamasina no herin'Andriamanitra miasa ao aminy avy tany miasa fanompona nefa malala ay ty fijona vavolombelona maha kristianina ity tsy afa misaraka amin'ny fanamasina tsy afa misaraka amin'ny herin'Andriamanitra dia mangatary amin'Andriamanitra rehavako malala fahazavan-tsaina hoentinao manompo an'Andriamanitra ho tsy saina mikatona na saina mihidy na saina feolombelona fotsiny ihany hoentinao mamaty ny soratra masina sy hoentinao mampan'Andriamanitra fa mangatary fahazavan-tsaina amin'ny tompo ary fahazavan-tsaina omen'ny tompo anao dia atakarinao lafin-javatra telo enao vavolombelon'i Jesosy enao vavolombelon'ny famelan-keloka enao ny tafin'ny fanamasina ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa manokatra ny saina tokoa ianao atakatra ny soratra masina ny finoanay ka finoana miainga amin'ny soratra masina ny finoanay finoana mifanaraka ny soratra masina ny finoanay finoana izay tsarainy ny soratra masina koa aza dia misaotra anao rehefa omenao saina afaka mahatakatra an'izany ary mahatakatra fa ianao Jesosy Kristy tompo no ambaran'ny soratra masina manontolo ny famelan-keloka sy ny fibebahana no ambaran'ny teninao ary izahay dia antsoinao vavolombelon'ny fandresenao ny fahafatesana ny fanahinao masina no ampitoerinao ty anatinay afahany miatrika izany fijoana vavolombelona zany malemy zay tompo marifo zay tompo mora kivy zay tompo mora trotraka zay tompo ka dia aoka ny fanahinao masina ampitoerinao ty anatinay ka sady ho takatray ny sitraponao ho fantatray ny zavatra tianao ampanaovina anay ary anananay ny herim-panao entinay mandroso vavolombelona anay dia tahiny fiainana iray avy tompo amasino hitoeranao ho vavolombelonao anay zahay amin'ny fiainana isan'andro ary ho takatray amin'izay rehetra ataonay ny sitraponao misaotra Jesosy amen.